Miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manona amintsika ny fahasoavany sy ny fiadanana. Dia mamerina ny Fiarahabana ny iray rehetra amin'izao andro manokana ahatsiarovana anareo izao. Dia io manantsika amin'ny fiderana riavana ny firana fifoazana 440 144 sy ny FFPM 10 550 ny andin'ny voaloha fahatelo ary ny andin'ny fahaefatra. Dange jerentsika ny petera voalohany toko faharoa ao amin'ny perikopantsika androany. Petera voaroa toko faharoa ny andin'ny faha-140 tapany A. Manao hoe zany amin'ny anaran'i Jesosy, ry malala mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo. Amen. Vahiny sy mpivahiny isika. Izay no afatra ao antsika androany. Andalana ho any an-danitra sika riavana. Andao sika isaina an'izany. Andao sika isaina izay zavatra any ambony, any amin'izay misy an'i Kristy. Tatsika isaina an'izany hoe vahiny sy mpivahiny isika. Vavaka isika. Ray mbalalo mbola misaotra anao zahay, misaotra mampatsiahy anay zanakao fa vahiny sy mpivahiny zahay. Misaotra ray malalo rainay izay any an-danitra. Fa any aminao tokoa no fonenanay mandrakizay. Aza vela ho tamana eto zahay. Aza vela ho variana amin'ny rehaka izao fiainan'izao ny fonay. Fa omeo fifaliana isan'andro zahay. Dia ny fifalian'ny zanaka mizotra ho any an-tranony irainy, any amin'ilay fonenanay mandrakizay. Any zahay no hifanatrika aminao, ahita ny tavanao mamirapiratra aminay mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Izavahiny malala lazaony anaranare fasitrako indrindra malala ka iza no ianare zahala tena mpanota kanefa natraendrafo na diso zahay sy nanota ny loza tsy mbola nanjo vahiny sika ety Fatompo tananary ampozo sakay zava-misy iainana mandrakiza vahiny sika ety Fatompo tananary ampozo sakay zava-misy iainana mandrakiza. Hazavahiny malala no lalankale anareo fasarotra sady beana ny tany odiavinareo hamaky ny ala sirony ka efitrano lalana Ho any kanana ambony, hoany kanana ambony hiakatra aho izahay. Yakatra izay vahiny sika ety Fatompo tananary ampozo sakay zava-misy iainana
kiza vahiny sika ety fatompo tananary ampozo sakaiza fa misy fiainana mandrankiza iza vahiny malala anory ny lalanareo ny lalanareo ary iza rehefa mbiany no mba hovantaninareo tariny jesony dianay misambatra aho izahay fa ao andriamanitra rainay miandry ampiditra anay vahiny sika ety fatompo tananary ampozo sakaiza fa misy fiainana mandrankiza vahiny sika ety fatompo tananary ampozo sakaiza fa misy fiainana mandrankiza. petera voaloha toko faharoa ny andin'ny faharaiky amby folo any ny tapany biry avana fa vakiko manontolo any le faharaiky amby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ry malala mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Amen. Ho anao izay andalana ho any an-danitra fadio ny filan'ny nofo fadio fa miady amin'ny fanahy ireny miady amin'ny fanaka manelingelina ny fiombonanao amin'Andriamanitra rainao. Ina moa le hoe filan'ny nofo e filana voajanahary ohatrany hoe matory ohatrany hoe misakafo kanefa makatoerana tafahoatra eo amin'ny fiainantsika hiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka manjary manelingelina ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Fadio ny filan'ny nofo. Tatsika hivavaka. Ray malalo mbola misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay zanakao mbola ampitandremanao izahay raha ety an-dalana ho any an-danitra. Misaotra amin'ny fanoroanao misaotra amin'ny fananaranao dia arovy izahay Tompo mba tsy hanjakan'ny filan'ny nofo. Raha mila fitsaharana ny vatanay dia arovy izahay tsy ho tratry ny akamoana ka hoe hijanona lava eo am-pandriana. Raha mila sakafo ny vatanay arovy amin'ny atendany izahay Tompo. Arovy amin'ny tafahoatra izahay amin'izay zavatra rehetra ataonay fampafantaro anay ny onony Andriamanitra. Ampio izahay anohitra izay filana rehetra manohitra ny asan'ny fanahy masina ato aminay. Ary sanatria izahay babony sofa-mpamonjy manafaka ianao Jesosy dia aoka ny afon'ny fanahinao masina handresy ny afon'ny nofo mamatotra anay. Ampio izahay hiady amin'ny filan'ny nofo fa tsy tianay ho voahelingelina ny fiombonanay aminao ray malalo. Ampio izahay hiady amin'ny filan'ny nofo fa tsy tianay ho voahelingelina ny fitombona iara-panahy. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Maina no ituela
Andriamanitra rehetra mivoninahitra amintsika kosan'ny fiadanany. Amen. Ho an'izay rehetra voantso malala an'Andriamanitra sady voantso no marina ho aminareo aneny fanahin'i Jesosy Kristy Tompo ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen. Anio Alahady fa 20 ny volana Jona 2024 Alahady faharoa manaraka ny Trinité anio riavana izay fetiny ray ihany koa miarahaba ny ray rehetra mirary soa na hatratra izao fetiny ray izao mibanjina Jesosy Kristy hatrany isika amin'ilay lohahevitra manao hoe iorenan'ny fahafahana ny Tompo, iorenan'ny fahafahana ny Tompo. Ho fiderana sy ho fisaorana n'Andriamanitra riavako andeha hitsangana isika. Iara-ideran'Andriamanitra isika miaraka ampanao salama manao hoe raha tsy Jehova nomba antsika eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehova nomba antsika raha nitsangana melantsika ny olona dia nitelina antsika velona izy raha andrehitra tamintsika ny fahatezerany dia nandifotra antsika andrano ary nanafitra ny fanahintsika andrika eny nanafitra ny fanahintsika andrano misafoka isaorana ne Jehova izay sy nanolotra antsika ondrembiny nifiny ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpizaha tapaka ny fandrika ka afaka isika ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
mivavakisika. Indray zany hafalinay Andriamanitra fa nampitombonao, nampitombona anay indray ianao ato amin'izao tranonao masina izao, hiaraka hanompo anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Tsy takatry ny sainay tokoa ny fanafahanao anay tamin'izay mety ho fankapana maro nanakana anay tamin'izao fotoana izao. Indreto izay Andriamanitra, novahanao ny fatora ny pahalaina anay ka tonga manome voninahitra ny anaranao masina izay. Omenao anay, omenay ianao ny voninahitra ry Andriamanitra be fitiavana. Indreto izay ry Jesosy Kristy io, navotanao teo amin'ny fahavalo-pahafatesana ka tonga manome haja tsy saotra ny anaranao masina. Mpanafaka ianao ary ny anaranao irery ihany no manafaka anay. Indreto izay ry fanahy masina, mananatra anay ianao ka mendrim-piderana. Na niaraka taminay mandraka ariva ianao teo amin'izay fiainanay manontolo. Koa misaotra anao izay midera mankalaza anao noho ny fombanao anay tsirairay avy. Misaotra ihany koa noho ny amin'ity alahady maraina ity izay andro voalohany amin'ny herinandro, andro ihany koa atserovanay ambavaka andray mpianakaviana rehetra. Indrindra hibanjinanay anao ilay Andriamanitra be fitiavana nanome ny zanakao ilay ray lohan'ny fiangonanay. Dia manatrehanay feno ianao fanamasina ary mameno anay, mitenena aminay ary aoka ny feonao irery ihany no orenay mandritra izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. Sao tsika ry havana dia tonga ho amin'ny fotoanan'ny ankizy tanora. Andeha hitsangana ny ankizy tanora rehetra. Mivavakisika. Mandrakariva ianao Andriamanitra dia manome fotoana ho anay mba handrenisanay ny teny avy aminao. Amin'ity anio ity dia ataonao eo ambavan'ny ankizy madinika ny afatrao mba ampahery ny mpanomponao. Koa mitenena aminay Jesosy fa vonina ny iaino anao izahay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny sampana sekoly Alahady dia faly miarahaba ny ray mpianakaviana rehetra. Nahatratra izao fetin'ny ray 7-20 izao. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo. Ny tenin'Andriamanitra entinay hiara-bananareo dia ny ao amin'ny perikiopantsika ao amin'ny bokin'ny Eksodosy, toko fa 14 ny andininy fa 1:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataony ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptianina, dia natahotra an'i Jehova ny olona, ka nino an'i Jehova sy Mosesy mpanompony. Amen. Ny firarinay ho anareo ray mpianakaviana ry havana dia ho feno ny fiasan'ny tanan'ny Tompo tokoa ny fiainanareo tsirairay avy, ka atahotra an'Andriamanitra ianareo ary ino an'i Jesosy Kristy lay mpanafaka amin'ny fatotra rehetra mandra-pahatonga antsika any an-danitra, ary tsy hahafoy indrindra izao fiarahantsika miangona izao. Amen. Zao dia hanolotra ny tsianjery ny ankizy.
Antsary bidoloatra, tofetinao dady, fifaliana tena mihoatra, tsy haiko mihitsy ny ilazy, tiana fatsoanao. Fetinao aniry dady, andro miavaka tokoa, aokenao modely satria amponao Jesoa. Rahabenao dady, etsy ataoko mamy kely ilay anarana malaza tsy adino velively. Fetinao androko dady, isatra indrindra mankasitraka, na manohana hihinana aza mitarikana ifana. Fetinao aniry dady, oloalalana ane ilay tompo be fity ho fahasambarambe hatreny sy hatrany. Fetinao aniry dady, izay mba heriko dia naharetanao mivavaka ka ho dada tena miavaka. Tiana fatrahoanao dady, avy amin'ny tompontsika, aza mahafono fiarahantsika miangona, Hebreo 10:5 tapany any. Ivavakisika tompoko. Raha eo, misaotra anao fa afaka mankalaza ny teninao indray izahay, dia ny tenin'ny fahamarinana izay mitondra ho amin'ny fahafahana. Tompo, mangataka aminao mba hazava tsara ny teny hovakiana, mivavaka izay ho amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ianao Andriamanitra no ampiteny azy ka hanambara aminay izay sitraponao. Ary ny fanainao masina meno anay tsirairay avy mba handraisanay marina ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky sain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Eksodosy. Eksodosy 4:20, 17:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina, dia ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tobiny Egyptianina tao amin'ny andry afo sy ny raoan'i Jehovah
ka nampifanaritaky ny tobiny Egyptianina. Ary nanala ny kodiny kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany, dia hoy ny Egyptianina: aoka andositra ny tavan'ny Israely sika, fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: ahinjiro eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatonany rano amin'ny Egyptianina mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingy sovaliny. Dia nahintsitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro. Ary ny Egyptianina nandositra, kanjo nitsena azy ihany ny rano, ka nariany Jehova teo avoan'ny ranomasina ny Egyptianina. Ary nikatona ny rano, ka nanarina ny kalesy sy ny mpitaingy soavaly, dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo avoan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Izany no namonjeny Jehova ny Israely tamin'izany andro izany, mba tsy ho azon'ny Egyptianina, ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny Egyptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptianina, dia natahotra an'i Jehova ny olona, ka nino an'i Jehova sy Mosesy mpanompony. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny lioka. Lioka toko 7, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Ary io faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera voalohany toko 2, andiny 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehany olona izany toriteny rehetra izany, dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalana dia narary efa ho faty. Koa raha nahareny amin'i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka lohol'ny jiosy eo aminy hangataka azy mba ho avy ka sitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: mendrika ny anaovanao izany izy, satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa efa mby teo akaiky ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakay izay hitsena azy ka nanao taminy hoe: tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao, fa tsy mendrika hidiranao ao ambany tafotranoko aho. Koa na dia ny tenako azy dia nataoko fa tsy mendrika keo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Koa hoy izao amin'ny anankiray: mandeha any dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa: avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko: atao izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho nitafaverina tao an-trano ireo irak'ireo, dia hitany fa sitran'ilay mpanompo. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny anareo. Fa dio ny filan'ny nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondran-tena anareo amin'ny jentilisa, mba hankalaziany an'Andriamanitra amin'ny andro famanginy, noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay anendrika andriany anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny Tompo dia manekeza rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahany amaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra, hampanginana anareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa, fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Amen. See
ho amintsika rehetra niravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara araka ny Luka 7:1 hatramin'ny 10 no hitondrana ny afatr'Andriamanitra ho antsika fiangonana amin'ity anio ity. Luka 7:1 hatramin'ny 10. Dia ny fanahy masina izay efa nitarika antsika mbola hampianatra antsika indray hampiorina ny finoantsika. Iorenan'ny fahafahana ny tompo. Ato amin'izao perikopa izao dia ny fahafahan'ny jentilisa misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra no ambara ny soratra masina ary miorina ao amin'i Jesosy Kristy izany. Izao sy ianao no afaka nisitraka ny fahasoavana dia ny famonjen'i Jesosy dia no izany Jesosy Kristy izany. Fahafahana miorina ao amin'i Jesosy, ny fahafahako misitraka ny famonjena vitany. Jentilisa mpanompon'ilay kapiteny no nisitran'ny Jesosy. Tsy hoe ny zanak'Israely ihany fa ny jentilisa mpanompon'ilay kapiteny no sitran'ny Jesosy. Ity fanasitranana ny mpanompon'ilay kapiteny ity riavana dia ohatra iray amin'ny fahafahan'ny jentilisa tokoa mandray sy miaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny voamariketo ny mamelona ny tantara ato amin'ity perikopa ity dia lehilahy avokoa, raim-pianakaviana. Tantara mitory ny fahasoavan'Andriamanitra, fanasitranana lehilahy anankiray. Koa ety ampiandohan'ny afatra dia mirary anareo raim-pianakaviana lehilahy rehetra mba havita tantara eo amin'ny fiainanareo, hitory ny fitiavan'Andriamanitra, hitory ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka an'ireto olona voatantara amin'ny perikopa. Amin'ireo voatantarato dia ny ohatr'ilay kapiteny no andeha horaisitsika mba angalana fianarana. Ny amin'ilay kapiteny, inona no azontsika hianarana amin'ilay kapiteny voatantara ato amin'ity perikopa ity. Misy toetra anankitelo izay manamarika an'ilay kapiteny ato amin'izao perikopa izao. Ny voalohany dia izy be fitiavana sady malala tanana. Ny faharoa dia izy be fanetreteny ary ny fahatelo dia izy be finoana. Sika rehetrareto dia taomina mba hianatra an'izany kapiteny voalaza ato amin'ny soratra masina izany. Be fitiavana sy malala tanana. Eo amin'ny andininy faharoa sy ny fahadimy izao ny voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary efa ho faty. Ny andininy fahadimy, tia ny firenentsika izy sady izy efa nanao ny sinagoga ho antsika. Be fitiavana sady malala tanana. Voasoratra eo amin'ny andininy faharoa fa malala n'ilay kapiteny, tena tiany ilay mpanompony. Izy mpife, izy tompona andraikitra ambony, fa tia ny mpiara-miasa taminy, tia ny mpanompony. Tsy mba hoe nanao tsinotsinona na hoe nanilonilika fa tena hoe mpanompo anankiray izay malalany. Tia ny firenena jiosy, tia ny firenentsika izy, hoy ny loholona ny rany kapiteny nanatona ny Jesosy. Tia ny firenentsika izy zany hoe tsy hoe tia ny firenena romanina fa tia ny firenena jiosy izay zanatany romanina tamin'izany. Ary tao Kapernaumy dia ity kapiteny ity no nanorina ny sinagoga, ilay toeram-pivavahana. Fitiavana ve ohatran'izany, fahalalan-tanana ve ohatran'izany, nanana ny fahefany teo amin'ny fanjakana ilay kapiteny
mpifeny miaramila romanina fa tia ny firenena jiosy, tia ny mpanompony, na lala-tanana na vita nanorina sinagoga, zany hoe trano fivavahana tao Kapernaomy, fivavahany jiosy zany ry havana. Toetra n'ilay kapiteny hianarantsika be fitiavana sy malala-tanana. Indraindray ry havana eny amin'ny fiarahamonina ary voamarika ny atokantrano, ny raim-pianakaviana dia sarotra atonina. Na angataka penina ary ny zanany dia atao hoana reny fangataka penina amin'ny dady. Lany ny vola ao atokantrano dia ohatran'iny raha matoy teny hoe lany ane le vola fa inona daholo, sahady ve na hoe ando saram-pianarana tsy manam-bola. Indraindray ny raim-pianakaviana ny atokantrano dia tahaka izany, fa misy koa raim-pianakaviana tena be fitiavana sy malala-tanana tahaka n'ilay kapiteny. Tao ankohonany ilay mpanompo ary teny amin'ny fiarahamonina dia voamarika ny fitiavany, ny firenen-kafa, ny fahalala-tanany. Ry havana malala, mianara n'ilay kapiteny mba ho olona tena be fitiavana sy malala-tanana, tsy hoe manam-pahefana ihany fa manam-pitiavana ary malala-tanana koa. Ho an'ny raim-pianakaviana dia ho raim-pianakaviana be fitiavana sy malala-tanana amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra isika. Ny toetra faharoa efa voalaza teo dia ny fanetretena n'ilay kapiteny. Rehefa narary ny mpanompony dia nangataka tamin'i Jesoa izy ao Mateo 5 dia tsy naniraka aloholona izy fa izy no nanatona ka nitaraina tamin'ny Jesoa. Nitaraina tamin'ny Jesoa, naka ny toeran'ny mpangataka, mahatsiaro hoe tsy vitako ny hitsabo ny mpanompoko, misy zavatra tsy haiko fa i Jesoa no mahay azy. Be fanetretena, fa tsy hoe izay ihany ny sehoan'ny fanetretenany, fa ilay teniny manao hoe tsy mendrika hidiranao ambany tafitranoko aho. Sika mpandray fanasan'ny tompo dia miteny izany eo amin'ny fotoanany fandraisany, fanetretena, tsy mendrika hidiranao ambany tafitranoko aho. Ianao ve ny androso any an-trano ohatrany tsy mety, tsy mendrika an'izany aho, ary za koa dia tsy mendrika ny ankeo aminao. Sasa foana hoe anatony fa tena nanetretena, tsy mendrika. Zany ry havana ny fanetretena tao amin'ity kapiteny ity. Ny mpino dia mametraka ny tenany eo ambany tana maherin'Andriamanitra ary amin'izay no hanandratan'Andriamanitra azy. Tsy manandra-tena fa manetretena eo an-trehan'Andriamanitra ary Andriamanitra no manandratra azy. Manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra dia hanandratra anareo izy. Ny mpino dia tsy mizaozao fa manetretena, tsy sasay foana anatona an'Andriamanitra fa tena amin'ny fanetretena lalina no anatonana an'Andriamanitra. Lehilahy tena manana fanetretena any atokantrano, ny raim-pianakaviana feno finoana. Lehilahy tena manana ny fanetretena any am-piasana, ny raim-pianakaviana feno finoana, manana fanetretena aty anivon'ny fiangonana koa. Fa misy lehilahy tsy mahay mipetraka eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Toa te haka ny toeran'Andriamanitra azy izy. Tadidio ao amin'ny Genesis 3, rehefa azo mpakapanany amin'izany ny zanak'olombelona dia nitotongana ny fiainany mandraka ankehitriny.
mianara n'ilay kapiteny hanana fanetretena tsy hoe manam-pahefana mpizaozao ka mpanao herisetra amin'ny vahoaka tsy mandady arona satria manana fahefana fa manana fahefana feno fanetretena dia ho ray-mpianakaviana manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ho ray-mpianakaviana manetry tena any tokantrano sy eo amin'ny andraikitra izay nomenanao aneanao. Ny fahatelo ry havana dia ray-mpianakaviana be finoana. Eo amin'ny andininy fahasivy ny tompo dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa nonare izany Jesoa dia gaga taminy ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho. Tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny zanak'Israely azy. Finoana lehibe no ny an'ny zanak'Israely zany hoe no ny an'ny vahoaka n'Andriamanitra. Ireo vahoaka n'Andriamanitra nanaraka azy ireo dia ilay vahoaka nanondro azy ho Jesoa ilay zanaky Josefa mpandrafitra. Hatreo no nalalany an'i Jesoa tsy nino azy ho mpanafaka ho mpanasitrana ireto vahoaka mpanaraka fa ny amin'ny maizy azy Jesoa zanaky Josefa. Fa faly Jesoa rehefa nahita olona be finoana ary dia nahatonga fanasitranana ho an'ny mpanompon'ilay kapiteny zany. Jesoa faly mahita ny finoanao lehibe mihoatra noho ny vahoaka finoana ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra. Jesoa faly ametrahanao fitokisana hitondra famonjena sy fanafahana ho anao. Mampalahelo ry havana ny mahita kristianina tsy matoky ny herin'Andriamanitra ary tonga misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia maninona mitondra aretina ny an-trano. Ny fahasahiran-tsainy rehetra atotony ao amin'ny ankohonana raha ray-mpianakaviana izy zany dia eo nareo fa za aloha tena isiketsiketra kely any atokotany dia kely anao baolina meosigara aloha isainako an'izany azany mitondra aretina ao an-trano fa tsy mba mitondra fanasirana tahaka an'ity kapiteny be finoana ity ho an'ny ankohonany. Dia marary ny fonony ramatoa, marary ny sain'ny zanakao. Tsy be finoana ianao dia mitondra aretina ao an-tokantrano. Fa ny lehilahy tena be finoana dia tonga loharano-pahasoavana ho an'ny ankohonana sy ny manodidina azy. Loharano-panasitranana ho an'ny ankohonana sy ny manodidina azy. Ny antso fahatelo ry havana dia ny hoe mianara n'ilay kapiteny tsy manam-pahefana manampatra ny fahefana ka mampangirifiry ny manodidina azy fa manam-pahefana be finoana mitondra fanasitranana ho an'ny manodidina azy. Tsy ny ankohonany ihany fa ny mpiara-miasa toy ilay mpanompo ny kapiteny sy ny fiarahamonina. Anio ary manatonany Jesoa. Isika tsy raray avy fa indrindra ny ray-mpianakaviana manatonany Jesoa amin'ny fahafenoan'ny fitiavanao feritreretanao ny hafa amin'ny fanetretena amin'ny finoana dia ho tonga olona hitondra fanasitranana ho an'ny manodidina ianao. Manatonany Jesoa ary dia manorata tantara vaovao amin'ny fiainanao amin'ny finoana, amin'ny fitiavana ary amin'ny fanetretena. Engane ho tahaka an'ireto lehilahy voatanisa ato amin'ny liko atoko 7 isika ampivoatra ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy. Ho an'ny tompony voninahitra. Amen.
mibavakantsika riavako. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina fa tsapanay tokoa fa iorenan'ny fahafahana ianao ary afaka misitraka izany fahafahanao izany izay tsirairay avy ireto. Tsapanay tokoa Andriamanitra fa mandray sy miaina ny fahasoavana ao Andriamanitra izahay ary ny fahafahanay dia miorina ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao lahatokana. Misaotra tamin'ny hafatra izay nomena ho anay tsirairay avy tamin'ity anio ity fa fantatray fa te hanova ny fiainanay manontolo ianao amin'ny alalan'ny fitenenanao ny sitraponao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Tianao ny anananay toetra ny olona be fitiavana sy malala-tanana, fitiavana ny manodidina anay rehetra, fitiavana ny ankonanay, fitiavana ny asanay indrindra, ny fitiavana anao Andriamanitra. Takianao ny anananay toetra ny olona be fanetretena, tsy maka ny toerana ao Andriamanitra fa tena manetritena amin'ny zavatra rehetra, tsy mizaozao, tsy mirehare, tsy miankina amin'ny herin'ny tenanay samirery, fa hoe olona manana fanetretena tanteraka. Takianao ny anananay ny toetra ny olona be finoana, mahay mametraka ny fiainanay mandrakariva eo am-pelatananao manontolo mba hitondranay fahafahana amin'izay miara-miaina aminay ary tena tianao izay oloha ranom-panasitranana manodidina anay rehetra indrindra ao amin'ny ankonanay. Tompo malalo, izany ny sitraponao tianao iainanay isan'andro isan'andro. Raha tsy nahatanteraka izany izahay Andriamanitra satria matetika izahay tsy manam-pitiavana, matetika izahay toa tsy malala-tanana eo amin'ny ankonanay, eo amin'ny fiarahamonina misy anay, indrindra amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Matetika izahay toa tsy manana fanetretena ao amin'ny tokantrano izay misy anay, amin'ny asanay, amin'ny fanomponanao fa toa mizaozao, mirehare fatratra, manakona ny toerana ao Andriamanitra. Matetika izahay toa tsy manana finoana fa mitondra aretina ao amin'ny ankonanay, amin'ny asanay, amin'ny manodidina anay indrindra, amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Dia mamelany eloko ahy, mamindra fo aminay. Fa ankehitriny izahay Andriamanitra tena vonany verina aminao. Raha nandre ny sitraponao dia resy lahatra tanteraka fa iaina amin'ny fiainan'ny olona manam-pitiavana, iaina ny fiainan'ny olona manana fanetretena, indrindra iaina amin'ny fiainan'ny olona hitondra tena ho toy ny olona be finoana. Mamelany eloko ahy tamin'izay fitondran-tenanay tsy netya teo aloha fa indreto izahay miverina mibebaka eto anatrehanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Preciso que o raçoar o exame Deus adinauti
ry havana malala reny tompony fibebahanao mangina tao am-ponao koa ho anao izay mibebaka marina dia manome teny soa famelan-keloko amandrakariva ny tompo raiseho am-pitsanganana ary ny teny soa famelan-keloko omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsondry. Amen. Ambarariavana fa voavelany eloko areo no ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Si saruna ni fautani sambachani urunaisa tisani teapa eluka aritsimisi fitaka ni ho antsika izay voavela heloko ariavana dia samy manambara finoantsika tokoa eo anatrehan'ny tompo. Andeha ramintsika mamaky ny fanekam-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miovomaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy manambara ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany anaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen.
fikariavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao ivavakisika indray zany hafalianay Andriamanitra fa manome fotoana anay ianao itenenanay ary angatahanay amboranay indray aminao izay ato am-ponay tsirairay avy ny antsoanay ianao ary nanafaka anay koa ny angatahanay aminao Andriamanitra dia ny ahaizanay mitondra tena ho toy ny olonafaka ao anatin'ny fiainany ankonana dia tena irinay zany Andriamanitra irinay ny ananany iray mpianakaviana irinay ny ananany rem-pianakaviana eny ny zanaka rehetra ho hitondra tena ho toy ny olonafaka hampanjaka ny fitiavana hampanjaka ny fahalalan-tanana hampanjaka n'izany hoe fanetreteny zany hampanjaka ny finoana tanteraka ao amin'ny ankohonana ka samby anao zava-dehibe amin'izany tsirairay avy tompo malalo mivavaka manokana izay ho andray mpianakaviana rehetra ainao tsy miafina aminao izay adidy amanandraikitra sahan'izy ireo tompo ainao tsy miafina aminao ny fiainan'izy ireo eny am-pandianana eny enao Andriamanitra mpahery azy enao Andriamanitra hiaro azy enao Andriamanitra ombary sy ta azy amin'izay lalana rehetra ho lalovany ka ho loharaom-pitiavana izy ho loharaom-panetreteny izy indrindra ho loharaom-pinoana izy ao amin'ny ankohonana eny amin'ny fiarahamonina indrindra amin'ny asa fanompoana izay sahaniny dia tompo malalo mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara enao Andriamanitra izay nampiombona anay ato amin'ny fiangonanao no ameno anay amin'ny fitiavana anampy anay ihany koa amin'ny fanetretena ary hitazona ny finoanay mandrakariva eo am-panatanterahana ny azakazaka masina Andriamanitra eo am-panatanterahana ny vina maro samihafa izay antom-pijoroanay dia enao ame mifanainao masina mba hanafaka anay amin'ny zavatra rehetra analan'ny sakasakana rehetra tsy hahafanay manatanteraka ny asanao mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny fiangonana Isotry Fitiavana izay nanendrena ho anay tsirairay avy ho mpiara-manompo ato amin'izao fitandremana misy anay izao enao Andriamanitra tokoa ny ampitombony finoanay tsirairay avy eo am-panatanterahana ny asa fanompoana izay nomena ho anay anome anay fanetretena ihany koa indrindra anome anay fitiavana ahafahanay manatanteraka ny asanao ka tsy misy asany ratsy izay anjaka eto amin'ity fiangonanao ity fa tena hoe mitondra olona arak'izay olona nahafahanao Jesosy Kristy izay mivavaka izay ao mpitandrina sy ny ankonana izay nomena ho anay enao Andriamanitra ampitombony finoana izy ireo ampahery azy malona ny asa fanompoana izay ny sahan'izy ireo hitazy sy ny ankonana ianao amin'izay fandrina tsara rehetra ao anatin'izy ireo indrindra amin'ny fizaram-pitiavana lehibe izay hiarahany aminay ato amin'izao fitandremana izao ireo birao-piangonana mpiara-miasa amin'ny Andriamanitra ireo sampana rehetra ireo fikambanana rehetra dia ianao mifanainao masina mba ahafana miasa ampitiavana mpanetretena amin'ny finoana ihany koa mivavaka manokana izay ho amin'ny firenenay Andriamanitra esory eto amin'ny firenenay izay endrim-pahamaizina rehetra manjaka eto amin'ity firenenay ity aoka ny fahazavana ao Andriamanitra no anjaka tanteraka aoka ny fahazavana ao Andriamanitra no hitoetra amin'ity firenenay ity mba ahafahanay mahita ny voninay trao mba ahafahanay misitraka ny fahasoavana ao Andriamanitra fa tsy nataonao ho an'ny zanak'Israely fotsiny ihany ny fahasoavanao fa izahay tsirairay avy reto tena nomenao misitraka izany fahasoavanao izany
aza tao takony eto amin'ny firenenay izany Andriamanitra fa apirapirato eto amin'izao firenenao izao ny fahazavanao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo izay efa mitoetra mandrakariva aminay tsirairay avy. Maro Andriamanitra ny fikasana tsara izay tianay rehetra ho angatahana aminao. Misaotra ihany koa noho ny hanomezanao fotoana mangina ho anay amborahanay izay ao am-ponay koa miaino anay ry Jesosy Tomponay io. Izay niombonanay sy izay notononay mangina tao am-ponay dia ataonay amin'ny anaranao ilay Jesosy Kristy nampianatra anay hivavaka manao hoe Rainay eo izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety tany takana any an-danitra omeo anay ny izana zaza ho anay ary mamelona ny eloko ay takana melanay izay meloko taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana tsianjery ary finahitra mandrakizay. Amen. Dia manantitra ny fiarahabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana. Ho fanamafisana izay fanlazain'ny mpitantsoratra teo ny rakitra faefatra dia ataontsika anjara biriky hoentimanana ny fanaovana ny trano ho fankasitrana ny ray aman-drenitsika dia ny mpitantrana lala rasendra asina. Ny amin'ny kitapombokatra rasendra nanadino ianao na tsy nahatsiaro sanatria na avery dia azontsika atao anaty valopy ny fandraisana anjarantsika arotsaka ao amin'ny fanatazan-drakitra 5. Mbola azonao tanterahana koa zany na dia amin'ny heriny anio aza raha tsy nivonona ianao. Tanterao amin'ny fitiavana ao anatin'ny fahalalan-tanana izay efa nivononanao ry havana. Ny fanentanana ijoroako eto indray dia mikasika ny voninkazo atao amin'ny fiangonana ary ilaza ny amin'ny fandraisana anjara ny ankany fitiavana amin'ny fankalazana ny asaramanitra 20 Jona. Ny voninkazo eto amin'ny fiangonana voaresaka atao amin'ny fivoriana isan'ambaratonga iny volana Mei iny ry havana. Ny fanamboarantsika ny fanatanterana ny voninkazo eto amin'ny fiangonana. Teo aloha dia fandraisana anjara avy amintsika vahoaka an'Andriamanitra ny nahazoana ny voninkazo mipetraka eto amin'ny fiangonana. Ireo komity mpikarakara ny voninkazo no manatona antsika na atontsika amin'izany na koa ao ampandrara sekreteran'ny fiangonana amin'ny andavanandro dia manolotra fandraisana anjara isika. Misy antony anankiroa izay nahatonga fiovana teo amin'ny fandaminana momba ny voninkazo. Ny voalohany dia ny fahatsapana fa tena misondrotra avroeny mihoatra noho izany aza ny vidin'ny voninkazo ankehitriny eny an-tsena ka ahitana fahasairanana ny karakara azy mampivoaka azy ohatra ny nahitantsika azy hatramin'izay. Ny faharoa mbola tena ao anatin'ny fahasairanana isika isam-pianakaviana maro ka nisy tamin'ireo efa zatra mandray anjara amin'ny voninkazo nanjary tsy afaka mandray anjara anankiray araka ny voalaza teo ny sonitra ny vidin'ny voninkazo fa io koa ny fahasarotan'ny fiainana izay mbola miantraika amintsika isa-tokantrano. Misy fotoana araka izany dia mahita ny voninkazo mahazatra antsika isika fa toy ny androany kosa dia tsy mahita izany isika satria nahoana tsy nisy nanolotra ny voninkazo androany. Aza malahelo nareo ray mpianakaviana fa Andriamanitra nanolotra an'io tena voninkazo maniry ireo, tena hoe Andriamanitra ny kolokolo andreo. Ny lalana nahatongavana amin'izao hevitra izao zany ry havana dia ny hoe misy olona hanolotra voninkazo maniry kolokolotsika ary amin'ny fotoana izay tsy hahafahana manana voninkazo toy ny mahazatra dia ireny no maketo amin'ny fiangonana. Izao hitantsika izao. Raha misy kosa nefa afaka manolotra ihany ny voninkazo raisana tanandroa eny dia apetraka amin'ny fotoanany.
Ny farany tsotra indrindra amin'ny voninkazo hitantsika teto amin'ny fiangonana tatoato dia manodidina ny 2 hetsy ariary. Ary izay hoe amin'ny fotoan-dehibe dia manodidina ny 3 hetsy hatramin'ny 4 hetsy ariary. Dia hitantsika amin'izany ry havana. Ary antony lehibe anankiray koa isika Fjkm ao anatin'ny hazakazaka masina dia mizotra amin'ny hoe fambolena, fikolokoloana ny zavaboarin'Andriamanitra. Dia anisan'ny fandraisantsika anjara amin'ny fikolokoloana ny zavaboarin'Andriamanitra fametrahana voninkazo maniry tahaka izao ato amin'ny fiangonana. Izay ry havana momba ny voninkazo. Ny ambara amintsika izany dia ny hoe amin'ny izay fahafahanao manolotra dia azonao atolotra mivantana ao amin'ny sekreteram-pandraran'ny fiangonana izany. Ahafahana mikarakara ny voninkazo arak'izay endriny nanolorana ho azy na maniry tahaka izao na ilay vidiana eny an-tsena felany ka amboarina andravaka ny fiangonana. Misy koa ny manamanjo izay tsy afaka mikarakara ny voninkazo amin'ny Fanompoam-Pivavahana miditra eto amin'ny fiangonana fotoana ampairezana azy ireny dia ny voninkazo tahaka izao izay efa eo am-pelatanantsika fiangonana no ampiasaintsika. Torak'izany koa amin'ny mariazy raha tsy manana fahafahana ny mpanambady hanao ny ravaka voninkazo dia ny voninkazo tahaka izao eto amin'ny fiangonana no ampiasaintsika. Ny antenaina ry havana dia hipaka amintsika tsiraray avy izany antso sy fandaminana vaovao izany andray anjara arak'izay mety ho fahafahantsika sy araky ny fitiavana ao anatintsika isika mba hatanteraka ny fideranan'Andriamanitra tsy ho antsika olombelona ihany fa iombonantsika amin'ny zavaboary koa. Hevitra anankiray koa ao anatin'izao raha toy ianao ka ianao mihitsy manana voninkazo any an-tranonao tena le mamelana be ireny dia azonao atolotra aty amin'ny fiangonana. Tsy maninona hoe ateriko dia alaiko indray, tsy hoe tsy manome tsy fohifohy fa azo atao izany, tena azo atao. Fa ny tsara indrindra dia hoe apetraka aty am-piangonana dia tsy mivezivezy intsony raha voninkazo fa tsy manatongotra andehandehanana izy. Petraka tsara aty izy dia apetraka eo ho ravaka hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ilay mpahary. Ny faharoa dia mikasika ny fandraisantsika anjara amin'ny fanamariana ny asaramanitra 20 Jona, alatsinainy 20 Jona raha sitrapon'Andriamanitra, fahatelo amby 80 taona na tsiarovana ny nandraisantsika ny fahaleovantena. Resabe ny fiainam-pirenena amin'izao vanim-potoana iarahantsika mian'izao. Fa ny akany fitiavana dia manasantsika amin'ny sakafo efa voahomana. Raha fiteny malagasy dia hoe hanim-pitoloha. Hitantsika ao am-piavinao ny peta-drindrina mikasika an'izany. 3 alina ariary ny fandraisana anjara. Ho fanamariana indrindra ny fahatseovantsika, ny fitiavantsika, ny firenentsika. Asaon'ny olona tianao hiresaka aminao ny raharaha-pirenena. Andaontsika mba hiresaka. Aza atao resaka eny ho eny. Andaontsika ao mba hiresaka. Atao hoany ity firenentsika ity, manao hoany izy ity, salama sa marary. Izy ataholy ny aninona amin'izao taona 2020 izao mba iza re le hotohananao, any zany ny resahana. Andaontsika hiary sakafo. Fa indrindra raha maka lesona avy amin'ilay kapiteny teo, mba jereo ny olona tsy manana fahafahana hividy mpanompo ao an-trano ve, dao izy mba asao mariky ny fahafahana zany. Fanomezanao fahafahana indray maka ho an'ny olona tsy afaka mandray karazan-tsakafo tahaka izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Nahoana moa manasa ndao ianao hisakafo atsy am-piangonana. Fitorianao ny fitiavan'Andriamanitra izany, tsy voavidy ny 3 alina ariary. Ny fipakan'izay fitiavan'izay ny amin'ny olona anankiray mety ho taitra satria nahoana ny nasain'ity raim-pianakaviana, rem-pianakaviana na ity olo ny fiangonana ity hiditra amin'izao fanasambe izao. Ho lazainao aminy hoe tahaka izany koa ny fitiavan'Andriamanitra anao, manasanao hiditra amin'ny fanasambe ao amin'ny fanjakana. Fitoriana filazantsara ry havana. Fitorianao ny fahafahana vitan'i Jesosy ho an'ny olona rehetra, misitraka izany ny olona rehetra. Atao fitaovana eo am-pelatanan'ny Tompo ianao, be fitiavana sy malala-tanana, eritreritra olona anankiray asaina mba tsy olona mahazatra anao fa olona hafa mihitsy
anabarana hoe iorenan'ny fahafahana ny tompo. Ndeha arisika hiary sakafo amin'ny akany ny sabotsy tsy latsinainy 9 jona fa ny sabotsy 4 jona manomboka amin'orona sasany. Voalaza teo ny fandraisana anjara amin'izay fahafahanao sy fahalalan-tananao te tongava soa io mpifaliana isika ho mariky ny fitiavantsika ny firenetsika. Dia izay ny fanentanana mbola hitoy ao amin'ny komitin'ny fandraisan-tanana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesiana 2:10 tapany voalohany. Zany andiny soratra masiny zany riavana no teny faneva iainana mandritra ny fandraisan-tanana ny mpitandrina andreny manana miaro soa menakavy izay rahana amin'ny synodam-paritany ny alarobia 7 jolay iarahana amin'ny synodam-paritany ary ny alahady 13 jolay 13 arivo avy zao iarahana amin'ny reny fiangonana sy ny zanak'ampelezana raha sitrapon'ny tompo. Efa nambarombenibeny moa fa ny fahatsika manolotra izay fotsika izay tena fandraisana anjara ampitiavana sy ampifaliana no asa tsara voalohany indrindra. Fetin'ny reny an'io riavana, fetin'ny ray azafady tompoko. Satria ny reny foana ny tena misongadiny. Fetin'ny ray an'io riavana azafady indrindra ho anareo ray. Fetin'ny ray an'io arabaina ny ray rehetra. Fa mangataka ny ray rehetra hitsangana ao anatin'ny minitra vitsy. Mangataka anareo ampitiavana ianareo ray rehetra hitsangana tompoko. Amin'ny fotoana toy izao dia arabaina ny ray. Fa amin'ity andro an'io ity ianareo ray no ampahery ny ray aman-dreny mpitandrina izay ho ray sy tanana amin'izao herinandro vitsivitsy melohan'ny fandraisan-tanana azy izao. Ka izao no ho teneninareo ray rehetra izay mijoro ireo. Mahereza sy mahatanjah. Mahereza sy mahatanjah aorian'ny 3 izay tonony ny mpitarika. Ka izao ny anaovantsika azy mba hivoan'ny feonareo ho mafimafy kokoa dia ny tananareo havanana no miteny hoe mahereza mahatanjah. Mahereza mahatanjah. Avy manisa 3 ny mpitarika dia miteny ianareo. Ndao ary. 1, 2, 3. Sotra tompoko mahazo toerana arsika. Ianareo ray izay nitsangana teo indrindra riavana no iantefany zany fanentanana izany. Mahereza sy mahatanjah. Ataovy re izay azo ny tananao atao ary araky ny afatry ny toriteny izay nampitana tamintsika teo dia mba ho ray lay kapiteny be fitiavana sy malala tanana ianareo ao anatin'izao fandraisan-tanana ny mpitandrina izao. Koa ho tanteraka aminareo le voalaza ny mpitoriteny 7:50 manao hoe izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Tonga eo amin'ny fotoana asa vavolombelona isika riavana. Amin'ny Fiarahabana iray mpianakaviana rehetra izay tonga ato an-tranon'Andriamanitra. Ka ho fisaorana izany dia miangavy atsika ray rehetra amerina izay voalazan'ny mpitarika. Ny ihany iraiko tsy tiako iangaviana ny ray rehetra amerina izay voalazan'ny mpitarika. Ny ahy ny riko sy tiako dia hidada say mivavaka. Tena manompo sy mivavaka. Mikely aina any am-piangonana, mitondra trany ny ankohonana. Izany firaritso izany riavana no hanolorana ny arahaba finaritra ho an'ny ray rehetra eto anivo ny fitandremana isotry fitiavana. Ny ray mantsy no andry ankinana sy fontotry ny ankohonana amam-pianakaviana. Koa maniry izahay ny andehanarareo ray ho amin'ny fitondran-tena mendrika sy filazantsara
ka iaina mandrakariva ny teny hoe fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra. Korinthiana voalohany 2:7. Ho fanamariana izany ary dia isy nitolotra fanomezana ho anareo ray sy ankanavaka. Toy izao ny fandaminana. Ny ray rehetra dia tsangana eny an-toerana ihany. Izy dia kona vehivavy anolotra ny fanomezana ny ray rehetra izay mitsangana. Koa rehefa mahazo ny fanomezana ny ray dia mipetraka avy hatrany. Feokira malefaka tendreny mpitendry zava-maneno no mandravaka izany. Koa satria efa eny am-pelantanantsika ray rehetra ny fanomezana dia miangavo ny ray aman-dreny mpitandrina hidina ety amin'ny altara anazava ny hevitra finosy ny fanomezana arahina vavaka. Makasitraka pasteur. Tsy ampitsangana ray mpianakaviana intsony afa efa be loatra le fitsanganana raha ampiana ray indray. Fanomezana ho ataontsika tahaka izao hifanatrika amin'ny altara. Tsisy pakasary moa fa mahafinaritra ny sary. Ary anatrika antsika indray dia ara-mamaky sika manao hoe ray miorina tsara ao amin'ny tompo. Raha manatrika ny takelaka sika dia amin'ny ankavia misy baiboly ery ambony. Rehefa tonga ny an-trano dia asio hoe Korintiana voalohany 5:20. Ho fanatanterahana rio ny firariana ray miorina tsara ao amin'ny tompo. Tena iorina ao amin'i Jesosy Kristy sika, avy ny tafitra tsy hianjera, avy ny tondran-drano tsy ho difitra, ary na inona manozongozona manodidina antsika dia ajoro hatrany isika. Eo amin'ny ankavanana dia sary mampieritreritra. Lehilahy miakanjo tsara tarehy fa tapaka ny ampisaintsainantsika ny Jesosy, ilay lohan'ny fiangonana ampitarika ny isa-tokantrano Zandriavana. Kristy no loha. Eo amin'ny toerana voadidina faribolana io dia ho takonantsika sary ny mpivady isa-tokantrano io faribolana io. Raha mety ianareo mba ataovy izany. Sarinareo mivady. Mahafinaritra mihitsy nahita ny mpivady tonga teto miara-mijery an'ilay fanomezana, fa tsy manakona lerana ana ihany ity, fa miara-mijery dia miara-mitsiky dia miara-falifaly. Asy sarinareo mivady. Raha toka hoe tsy eo tsony raha matoa no ny antony dia tsy maninona ataovy eo ny sarinao, fa ny tsara indrindra dia hoe na tsy eo tsony azy izy ataovy eo ny sarinareo mivady. Mampahery indrindra ny tokantrano tsy eo intsony dada no ny antony samihafa. Ny tompo ilay raintsika eo anivon'ny fianakaviana isa-tokantrano. Ndeha hivavaka sika. Andriamanitra rainay eo misaotra fa afaka manateraka izao fifampitondrana izao izahay, ho fankatoavana ny teninao manao hoe manajany irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Misaotra mampatsiahy ny iray mpianakaviana ny fitiavana ao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana izay mitodika amin'izy ireo tamin'ity andro manokana ity. Ampireny tsara amin'ny finoana tokoa izy ireo, tsy ho voazongozona fa tena ho lehilahy lehibe mahajoro eo amin'ny ankonana, any amin'ny fiarahamonina sy ny toeram-piasana, na rahoviana ary na aiza na aiza. Fa amin'izao fotoana tena sarotra izao dia ianao tompo tena ampiorina azy ireo koa amin'ny finoana, azony miatrika ny adidy sy ny andraikiny amin'ny maharay mpianakaviana azy. Ataona mpianao hoana tokoa moa tsy ihany ankonana, ratsy noho ny zanako izao tontolo izao ny ray mpianakaviana tsy mba miany ankonany.
meo azy ireo ny fahafahana mijery ny ankonany amin'ny lafiny rehetra, miaro ny ankonany eo ambany tana maherinao Andriamanitra. Ary maniry izahay ny anafinao azy ireo hery sy tanjaka, hiarovanao ny fahasalamany ka tsy hahatekaziny fanaintainany nofo. Raha misy anefa tratriny tsy fahasalamany ireo ray mpianakaviana, mamangy mitondra ny hery ny tananao anasitrana azy ireny. Misy koa ny ankonana izay mahatsiaro fahabangana ankehitriny noho ny tsy maheo ny ray mpianakaviana, aoka ianao lay tompony fahafenoana, loharan'ny fitiavana, ampanjaka ny fitiavana ary ameny ny fahabangana ao amin'izy ireny. Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaranao ny vavahanay, hamaly vavaka ny Andriamanitra amin'ny fotoanany araky ny habe ny fahasoavany. Amen. Ao amin'ny Genesis 2:17 dia misy teny manao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ny reny dia fanorenana ny firenena, fa ianareo ray mpianakaviana tahaka ny Abrahama feno finoana dia ho fitahina ho an'ny firenena rehetra kosa. Ny farany firariantsy ho an'ireo zanantsika hiatrika fanadinana ara-panjakana amin'ny talata ho avy izao dia tsarovy ny tenin'ny Jesosy, tenin'ny Tompo manao hoe anome sainanao sy ampianatra anao ny lalaka lehanao. Ny Tompo ny sainany ho aminareo anala izany fanadinana ara-panjakana voalohan'izany ary hialohanareo amin'ny fahombiazana. Ankehitriny dia mitodika aminareo raha iombonana eto anivon'ny fiangonana izahay. Koa miangavy ny vady mitandrina tonton Razafindrakoto Erika, ny mpitandrina Ramaolo Miasy Sosolofo, ny mpitandrina Ratolo-Janahary Honore Auguste, ny mpitandrina Ratovomamy Nirina Joselala, Iroso Etianlona. Ny vady mitandrina amin'ny Zadrara tonton Andriamandratomanitra Anjara Siraka kosa dia mialatsiny ny matsieto atoerana azy. Mangataka ny braon fiangonana, ny filohan'ny sampana, sampanasa, fikambanana, vaomiera, irosy ety aloha, isolotenan'ny fiangonana hiarahaba azy ireo. Ianareo ray no fanasin'ny tany, hitaridalana sy hanoratrany, anisy ny dia ho amin'ny fampihavanana, anisy fitiavana feno fiadanana. Matsiaro anareo manokana izahay tompoko, satria ianareo no toy ny sanga sy loha-mpitaridalana anay ho amin'ny fahitsiana araka ny filazantsara. Ho toa aminareo ane ny voalazan'ny soratra masina izay efa diso fantatrareo loatra, manao hoe koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Korintiana voalohany 5:20, ny andiny 7:20. Arak'izany dia isy hitondra mibabaka anareo. Raha ivavakantsika tompoko, ry rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Amin'izao fetin'ny ray izao dia faly indrindra zahay zanakao, midera sy mankalaza ny anaranao, fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao dia afaka miantso anao hoe ray zahay. Misaotra ny amin'ny nanangananao anay ho zanaka. Misaotra ihany koa ny amin'ny anomezanao anay reto ray ara-panahy reto. Ray izay napetraka ao eo anilanay, ampatsiahy anay ny fitiavan'i Kristy ary hitarika anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Eo aminao no ametrahanay azy ireo, ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny izy ireo, tahaka ny anambinanao ny fanahiny ihany koa. Dia mifona ho azy ireo zahay ny amin'ny mety tsy fahantanterahany rehetra, ary ny fanahinao no aoka ameno azy ireo
mba tena oray be fitiavana, be fanetretena, be finoana ka ahafahany mitarika ny ankohonany sy izahay fiangonana ho amin'ny finoana marina. Vavaka manokana ho an'ny tonton Eric, fenoy fahendrena izy iray mba ahafahany manatanteraka ny adidy amin'ny mahavady sy amin'ny maharay azy, mba tena ho modely ho an'ny ankohonany sy ho anay fiangonana ary ho ambinina ihany koa amin'ny asa fitadiavana. Izany tombavaka izany ihany koa dia atsiarovanay ny tonton Anjara Sitraka izay tsy eto an-toerana fa tsaronay ambavaka ianao omba azy lalandava. Dia mivavaka izahay ho an'ny pasteur Solofo, misaotra rainy amin'ny arem-pahasoavana izay narotsaka ao taminay tamin'ny alalany ary tehirizo izy omeo hery ahafahany manohy ny asa mba tena hoe ho fantso mpamonjena eny amin'ny sehatra rehetra izay andrahanao azy. Io ihany koa i pasteur Honoré izay nampiandraiketinao ny famolavolana ny mpanomponao eny anivon'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Omeo fahazavan-tsaina izy ao anatin'izany mba tena hoe ahavonjy fanahy maro ny mpanompo izay ampianariny ao anatin'izany. Vavaka ihany koa amin'ny pasteur José Lala izay nametrahanao ny fitaizana ny tanoranao eo anivon'ny akanjazalahy Antsahamanitra. Feno fitiavanao izy ary feno fahendrena mba tena hoe ahayana be ireo tanoranao ireo araka ny sitraponao. Dia tehirizy ray ireo ray aman-drenina ireo ary ampaherezo hatrany ahafahany manatanteraka ny asa izay efa niantsonao azy mba tena ho voninahitra ny anaranao ny fisiny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ho fanampin'ireo firariso izay efa nifanesesy teo dia faly izay tompoko manolotra marika hita maso ho anareo. Mirahabatsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe raha afaka mitanila manome voninahitra azy ho fahatsiarovana ny ray mpianakaviana rehetra. Faharoa manaraka izany misaotra ny fiangonana manontolo izay tarehan'ny birao-piangonana sampanasa ary mifikambanana. Misaotra koa amin'ny fanomezana, voaray ny fanomezana ilay Andriamanitra tompon'ny arena re ameno ny kitapo-mbatsy izay nielan'izany. Manaraka izany mitodika amin'ny ray mpianakaviana rehetra. Fantatsika tsara raha manontanytsika hoe lehilahy sa vehivavy zany Jesosy zany dia tsy halala hoe lehilahy zany Jesosy zany. Ary raha lehilahy zany izy dia ireo ray mpianakaviana ireo no solotenany ao anaty tokantranontsika. Fa tokony ho fantatsika koa nefany hoe zany Jesosy Kristy zany inona ny nataony tao anatin'ny tokantranontsika, inona nataony teo amin'ny tokantranontsika, ary inona ny nataony amin'izao, ary inona no fikasana tsara ao anatin'izany. Mitodika antsika ray mpianakaviana, inona ny efa nataonao tao amin'ny tokantranonao, inona ny nataonao tao, ary inona ny fikasana tsara ho ataonao amin'izany fianakaviana izany. Mitodika manokana ny tokantrano izay tsisy dada intsony. Ao amin'ny Toriteny faharoa
hosokafantsika izay baiboly zay raha mbona antanantsika ilay baiboly a. Koritianina faharoa ny andininy fahaenina Koritianina faharoa toko fahaenina ny andininy fahavaloambin'ny farany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo raha hitantsika: orainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy nitoa. Orainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toa. Dia izany tokoa na tsy eo ntsony ary dada lay Jehova tsy toa mbona raitsika hatrany. Dia mampahery anareo fa tsy misy mihitsy zany hoe rehefa tsy eo dada dia hoe tsisy ray, fa le iray tsy manary atsika. Dia ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Amen. Raisoa ny Tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aliny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.